Miarabatsika namana stapaka zay mpifanerasera eto amin'ny tambazotra serasera Facebook intenako zay efa fantatrareo matotsika miresaka de misy zavatra azo ifampizarana tsinona moa zany fa makasika ny ireo tranga piaramonina zay matety mitranga moa zany eo ambony vohitry ny faritra Boeny eo ataptanana Mahajanga zay iasantsika ny toerana zay misy atsika zay mandalo olana eto aloha de tiako ny mampafantatra ny rehetra ny zavatra ataotsika rehetra dia tsy misy fanenjehana be fahatany na koa fankahalana koa na dia anatin'ny fanoherana satria nampanohitra ny tena dia vahoaka ihany koa ary miaramonina amin'ny maro ihany koa na tonga ny resaka zay nataoko ty moa na de efa neritreritra tsy hanao video mihitsy ny tato ato de nefa tereny zavamisy tsika tsinona izany fa ny olo mpanjakana rehetrarehetra ny mpitondra rehetrarehetra dia azo tsikeraina rehefa misy zavatra tsy mety ary ahitsy rehefa misy zavatra ataony tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izy raha natsikaritra nareo angambany nomaly efa nisy vaovao ary tsahony betsaka mahakasika ny fiaran'ny commune urbaine Mahajanga zay niarany loza teo Ankazobe Reny 4 moa zany miakatra ty Antananarivo tsisy nahafantatra io zavatra io ary tsy nisy nahalala efa nahafantatra ny tena koa fa nisy io tranga io ary tsy misy ny ainana foy tao anatin'izany zavatra rehetra izany tsy nahenona filazana na fampahafantarana ny ainao manjery rehetra tao ataptanana Mahajanga ny commune urbaine Mahajanga raha teo ihany koa tsy nanao fanambarana koa ny zavatra io de zay no mampametra panotanina na tongaya nanao ny fanadidina rehetra makasika azy io satria fananam-bahoaka io ilaina ny afantarany vahoaka ny Mahajanga makasika ny fiaran'izy ireo raha nanao dia officiel io de tokony afantatra ny vahoaka raha personnel io de zay zavatra zay zany tsy azo atao satria fiaram-panjakana tsy afaka anaovanao capricenao personnel ilaina ny fahafantarany be sy ny maro an'izay ny agaga koa rehefa nanao an'izay publication zay mba tiako fotsiny manaitra nyreo hainao manjery izay misy ao ataptanana Mahajanga tairiko izy ireo ary ny tairiko ihany koa ny commune urbaine Mahajanga hoe tokony avoaka izay vaovao zay ho an'izay manana ny mahakasika an'izay tranga zay niseho tao Ankazobe izay ny agagako no sorapotaka hitako fa misy assistant ny député Nina na gaga tonga de nilaza fa hoe fake news le zavatra tsisy io fa vavolombelona mihitsy ny tenako izy ny tsimpona an'ireo olona zay naratra rehetrarehetra fa tsy nisy ny ainana foy nangina fa tsy namaly an'izay zavatra zay satria sura amin'ny ango-baovao sy ny fanadidina zay nataoko de tsy tokony hametraka polémique amin'izay tapitapoka teo nanao fanambarana nanao publication koa zany ny be ny tanàna Mahajanga nilaza fa hoe namsavy azy hoe mpamsavy ny solombavam-bahoaka afakano Kristian fa miraro loza tsisy mihitsy ny firarina ho an'ny lehibe ny tanàna zany izay niarany loza teo Ankazobe ny zavatra tiako lazainao anatin'izay zany de zao hoe tsisy resaka firarina loza zavatra nambarako fampahafantarako fa nitaky fotsiny amoana an'le vaovao nisy marina makasika an'izay zavatra zay za tsy niteny anaran'olona izy nitao nisy ny naratra ve sa inona fa tsy nikonfirme an'izay zany fa ny agagako fotsiny ny be ny tanàna zay nanamafy fa nisy io tranga io
Mifantanina mipetraka zany ao anatin'izay fa maninona tao anatiny 24 heures tsy nisy ny famplazana natao fa maninona no tenenina fa mpamosavy raha mba nisy ny fanambarana tamin'ny omaly de mazava ho azy tsy maintsy ny rary ny rehetrarehetra hoe mankahery amin'ny lozan'ny tranga amin'ny zavatra zay nandalo fa ny zavatra tena tiako apetraka ao anatin'le publication natao koa de makasika ny asa fanaovan-gazety misy ao atapy-tanàna amin'ny Mahajanga tsy mety tsy azo ekena ny fanitriana ny vaovao marina rehefa misy ny vaovao tokony manana zo ny vahoaka rehetrarehetra ahafantatra ny zavatra misy marina tsy ty resaka accident ny fiaran'ny commune ity zay be ny tanàna moa tao tsy ty ihany ny tranga zay tokony ahafahantsika milaza an'izay fa nisy ny resaka varilo tao tsy namoaka mihitsy ny hainao manjery tao an-tapy-tanàna Mahajanga na ny ray tany Antananarivo no namoaka an'io nefa fafantatra mihitsy ny hoe famisaviana von'olona inina tao nireo tompona andraikitra zay nitondra tao tamin'izany fotoana zany mampinana varilo praitanindrazana zany gadra mandra-pahafatiny ho an'olona zay nanao an'izany fa tsy nahenona feo ny fanaovan-gazety teo tapy-tanàna amin'ny Mahajanga ray zay raha nahatsay nareo tamin'ny herinandro lasa teo nisy gazety komoriana fampitam-baovao avy any Komoro no nilaza fa fahatesan'nona komoriana anankiray zay naturalisé gasy tany Grand Pavois zay nisy namono de tsy nisy fanambarana mihitsy tao Mahajanga fitantarana an'io zaho zay milaza aminareo zao nandeha n'io faty io efa nahafantatra ary nisy mpanao gazety anankiroa no hitako ny andevina niaraka taminay tao fa de gaga zao ny filoha ho lavitry ny mpanao gazety ny Mahajanga mody tsy mahafantatra de rehefa aveo kian'ny vahoaka dia manome teny anavinavina sy teny ratsy nefa anao filoha ho lavitry ny mpanao gazety ao Mahajanga tsy mendrika anao raha matoa io asa io mielanao fa tsy mety aminao conseil no anaovako an'izay masolombavam-bahoaka tsy mety aminao io asa io ahoana moa resaka meurtre nisy eo amin'ny 5 jours talohan'igny le fatina karana nisy namono amin'ny andro be nanahary atoandro be nanahary nisy namono de atreto mbola tsisy valy ny makasika an'izay tsy fombiazana zay raha eo amin'ny lafiny fitandrona ny filaminana eo atapy-tanàna amin'ny Mahajanga ity anankiray ity koa eo amin'ny 5 andro elan'elan'io mbola von'olona ihany koa fa io moa zany tratra satria nisy caméra nanaprofo an'izay ary fantatra manodidina le zavatra ary tratra ny olona nanao azy fa ny magaga hoe rehefa misy zavatra zany mahakasika anay na zavatra tsy misy antony na tsy misy dikany na olon-kafa miazakazaka mihitsy mirahina ny mpanao gazety rehetrarehetra mamoaka vaovao mahakasika ny tenanay na de zavatra hitanao hoe fandotona fanenjehana amin'ny tsirariny zay zavatra zay zany tokony hanana mipetraka foana zany ny déontologie ny asa fanaova-gazety ary tokony manana etika ny journaliste tsirairay fa tena tsy voahaja intsony zany zavatra rehetrarehetra izany ka mitanila hanika mivona tanteraka amin'ny asa zay tokony sahaniny izy ireo nefa zany fanaova-gazety zany tena asa masina ho an'ny tanindrazana zany sady mamolavola mampianatra no mampahafantatra ny zavatra tena misy marina amin'ny fiarahamonina anankiray mba tsy hahatonga atsika zany iaina mitsaho na vaovao diso ka zay nahatongaina nanao an'izay publication zay ho fanairana ho anareo rehetrarehetra mba amoahana ny zava-misy marina eo atapy-tanàna amin'ny Mahajanga tsy io ihany tsy resaka hoe fahatolona io foana no nisitrika tao io resaka makasika an'io sambo very io anga misy manao ankety makasika azy io ahoana suitin'izay resaka sambo very zay tena maty marina very olona reo very marina very eo sambo reo izy ny tompona andraikitra voasaringotra amin'ny raharaha io efa voaonitra ve ireo fianakaviana rehetrarehetra voakasiky ny sambo very io satria efa hiditra 3 mois dikan'izay zany
fa sarosarotra raha ohatra ka hoe tsika eritreritra hoe very marina io sambo tokony misy fanadihadiana zany ajour makasika an'io fa tsy misy ahoana zavatra iaina ny fianakaviana zay manana havana any anatin'io sambo zavatra henon'ny député zao mahazo menace ireo fianakaviana zay miresaka amin'ny député afakandro mba efa misy an'izay fanadihadiana zay hoe ataon'ireo mpanao gazety sady efa mahazo amin'ny menace io zany ireo fianakaviana ireo dia sampitapitra eo satria lasa manao asa crime nareo raha ohatra ka manao an'izay zavatra zay misy zavatra maro zany mamparary ny vahoaka tsy resahana mihitsy ka zay moa zany makasika an'igny sao de lava loatra fa ampitaiko zay zavatra zay hoe filazana fotsiny nena fanairana tsy manana problema ary tsy maniry loza ho an'ny tompona ny raiky mpanjakana na olomba fidy na olomba tendry ao amin'ny faritra zay didiako ny tenako fa ilaiko ihany ny fiarahantsika ny fihavanantsika ny resaka politika tsy mifankahazo igny eo ihany fa maha-olombelona amin'ny maha-praimonina zany antsika dia ilaitsika ny fitambarana indrindra amin'ny tombontsom-bahoaka na tsy mitovy firena atsika fa rehefa tombontsom-bahoaka ny resaka dia mirahina atsika miaraka atsika manatotosan'izay hatramin'ny farany anareo angambany tsy nahita mihitsy hoe zaho anisan'ny nanakana asa soa atao ato ampitanàna Mahajanga jeronareo zao fanarenana zay nataony ben'ny tanànatsika amin'ny lalana imrefy eo reo moa miteny 100 metra fa zaho mahita eo amin'ny 60 eo na 50 metra zay amboarindreo mampijaly eo Tsaramaroso za tsy manakana za tsy mikritike satria zavatra tsara ho an'ny vahoaka io fa za mahafantatra fotsiny hoe ireo zavatra reo zony zavatra takina amin'ny commune urbaine manao ny lalana rehetrarehetra manao ny lavadrano rehetrarehetra asan'izany raha tsy mahavita an'izany izy tonga zahay amin'ny angatsiny arona tsy manana olana zahay amin'izaniza ao atapitana Mahajanga inona ny tena olanao inona ny tena lahara-pahamehanao dia ireny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena reny fampanantenana nataon'ny ben'ny tanàna reny misy asa avy amintsika ao tsisy ahoana ny fomba igerena ny asa zay fa misy tsy hopotika zany zavatra tokony andraikitra ny rehetra zany resaka problemna bajaj zany anatin'izay fa mbola ho tonga moa ny tenako any antoerana tsy maintsy iona amindreo ijery ny vahaolana ho anampina ny commune urbaine tsy olana zany ho ampiatsika reo mba ahitsy amin'ny asa zay ataondreo indrindra moa tena betsaka moa zany ny tranga kolikoly ao amin'ny commune urbaine Mahajanga zay mila hitsy mba mila mazava hoe firy marina ny bajaj misy ao Mahajanga firy ireo inscrit firy ny olona nandoa patante dia ireo olona rehetrarehetra mila fantatra dia mba hafana mifanampy mba tsy hoe ferana 3000 ny bajaj miasa nefa misy 5000 hafa ria zay corruption no mampandeha azy sy ny karazany zany moa tsy tehitra amin'izay fa lasa lo loatra amin'izay zay zany anankiray faharoa le fifanenjehany samy mpitondra ao Mahajanga tsy ilaina raha tsy kera amin'ny asa atao izy mety fa raha ohatra ka ifanambanimbany ifanenjika amin'ny tsisy antony za angambany tsy namanareo amin'izay za angambany hitanareo hoe rehefa tsara dia tokafako rehefa tsy mety dia tsy manao an'izay faharoa moa zany dia ny fahitako ny fietsika tao ny gouverneur atsika mialatsiny zay manenjika solombavam-bahoaka za moa zany efa zatra an'izay ary mahazaka an'izay fa za mahita hoe misy olobe tsy tokony ho azon'izay zavatra zay zany no tsy kerainy maraina tandro hariva tsara angamba ny ilazako azy ny fanenjehana ny député Amady makasika ny resaka construction zany any amin'ny corniche no zavatra mampalaelo anatiny eo zany dia ohatran'ny député Amady any no cibleny ao anatin'le zavatra nefa rehefa mahita nareo zany regny construction rehetrarehetra any amin'ny littoral rehetrarehetra dia tsy ara-dalàna fa maninona nefa ny anankiray ihany no enjenao baobab-troy mipetraka eo ireo rehetrarehetra ny karana manodidina eo ny Caribe Lodge ny fishing reny hôtel rehetrarehetra zany amin'igny aksa amin'ny littoral rehetrarehetra reny fa maninona tsy teneninao fa député Amady foana teneninao zay teneniko hoe rehefa anao tompona andraikitra zao monsieur le gouverneur ianao no responsable voalohany anatin'ny région Boeny raiso ny andraikitranao fa tsy mila mitady 19 amin'ny Facebook tsy mila manazava ty amin'ny Facebook hoe za no miaro indrindra ny morotsirakatsika raha manontany anao tsy voavalinao iza no nanome
alalana andreny toerana ambadiky ny Caron reny anatin'izany Royal Club signaturan'izy no nanome permis de construire andreny tamin'ny andron'izy no nahazoany reny nanorona teo nefa zazany mba anisany olona mba nivarotan'olo toerana teo fa rehefa fantako izy zone non constructible tsy nividy teo zao nefa gaganao zany anao aty gaga ny tenako aty aorina ianao milaza fa hoe miaro ny morontsiraka ao Mahajanga nefa ianao anisany tafiditra anatin'ireny raharahana fanomezana tany any amin'ny toerana tsy azo andrenana fa izy zany rehefa olona enjehina de malaky ianareo zany mampiatra lalàna malaky ianareo zany manenjika zay zany tsy ohatran'izay ny fomba fampitondrana fa ny lalàna de natao ho an'ny rehetra ary ny rehetra samy manaja an'izay ary rehefa ampiarinao de ampiarinao amin'ny rehetra fa tsy hoe rehefa mirakoto izy ampiarina de rehefa mirabe izy tsy ampiarina nomaly zao tsika niantso anay le olona victime le olona rehetrarehetra nanohana anay tamin'ny députation sy nanohana anay koa tamin'ny communal de narodanareo rehetrarehetra zany reny fivarotana amoron-dalana zany atao mety zany fa maninona ho an'ireo olona zay nanohana anay ihany fa ny olona rehetrarehetra ankoatran'izay moa zany tsy fantatra anareo ny identitény zany de navelanareo zay le teneniko hoe tsy mety zay aza manao mizana tsindrinila fa mampitovio ny vahoaka rehetrarehetra rehefa hoentinao ary enoy ny rehetrarehetra fa tsy hoe rakoto ihany no enoinao fa ny ekipany rabe tsy enoina zay zany tsy mety ka so de ho lava loatra zany resaka zay ataoko eto fa kosa fanerako fotsiny ny anahy hoe rehefa handray fanapakevitra ihany rehefa andray andraikitra ihany dia aza asina tombo sy ala fa manjary manimba ny fiarahamonina tsika zay moa zany ny zavatra wampitaiko amitsika hoe atsaharo ny fifanenjehana zany amin'ny samy mpitondra ny hevitra tsy mitovy azotsika atao mifampitsikera amin'ny asa hoy fa tsy azotsika kosa ny atao hoe tsy manaiky ny zavatra iverina fahita fa mety de ho ankaratsina zay zavatra zay ka zay moa zany izy monsieur le maire itsiko foana anao tsy mamosavy anao ary tsisy olona niraka zany hoe andehana manao accident monsieur le maire anao na domy monsieur le maire rehefa hitanao amin'ny lalana tsy nasitrikinareo zavatra io fa tiako fotsiny ho lala amin'ny vahoaka misy zavatra mety asitrika misy zavatra tsy mety asitrika rehefa tsika manao asa tsika ary tokony fantany vahoaka zay raha ohatra ka misy ny accident hoe nanao accident ny solombavam-bahoaka noho ny fivoriana sanatriny vava na zavatra hafa ankoatran'izay makasika ny asam-bahoaka fa matoa sitrika eo ngambany mety zavatra hafa koa nandehananareo na mety nanaraka kabeso koa fa tsy nanao asan'ny commune urbaine Mahajanga za moa zany dia mamerina fialantsiny rehetrarehetra tsy lafatra ao akory ary tsy tompony fahendrena fa rehefa misy zavatra azotsika fampizarana zany de fampizarantsika rehefa iverina fa mahasoa atsika rehetrarehetra ka misaotra anareo nanaraka an'izay fanazavana zay tsy lava somary fohifohy zay nataoko teo zay ka makasitraka atsika amin'ny manaraka angambantsika manao misimisy misaotra teo.